ampiavana ndray tompoko lasitoko amin'ny tsidiny tokatrano amizao takarivan'ny talata fatraka amroapolo ny volana jona izao miarabantsika rehetra ny tokatrano andray izy eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao antsika tontolo ny fahasalamana avy hatrany ary tevapetsaka amin'izao ireo malagasy no miroso amin'ny fitsaboana mikasika indrindra ny fiankinandohan'ny zava-mahadomelona isan'ny toerana ahitana izany mihetsy amin'ny hôpitaly toerana etsy Ambohipao. Ireo lehilahy matetika no tafiditra lalina ny fidolana zava-mahadomelona ary tena miankina tanteraka amin'izany. Fomba fitsaboana ny fiankinandoha ny fanampiana ireo toerana natokana amin'izany. Mila fanapahan-kevitra amin'ireo olona teo afaka nefa izany hanamora ny fitsaboana. Io zany mahazo ny olona lehibe na kely efa manahirana ny fianakaviany izy dia tonga aty ety le marary manahirana fotsiny indreo amin'ny olona izay manana fianakaviana miankin-doha ny zava-mahadomelona rehefa tsy afaka le olona dia hiditsy ny fiarahamonina nefa tokony tadiavina izay fomba hanasitrana anazy satria raha tsaboana izy dia tsy sitrana dia misy olona mafantatra hoe tokony tsaboana dia hidiny aty fa mila fandresen-dahatra mila resy lahatra koa le marary aloha tsaboana fa tsy raha voaterena izy dia tsy mety le fitsaboana. Ray mpianakaviana 20 taona mananjanaka roa fanomezan-tsoa ary misy afidy ny hotsaboana ty amin'ny hôpitaly efa herinandro zao. Rehefa nidoloka zava-mahadomelona nandritra ny 11 taona resy lahatra izy fa nanakorontana ny fiainany ny fiankinany tamin'izany. Mandritra indray volana ny fitsaboana ary mizara roa izany. Voalohany ny sevrage na ny fijeren'ny dokotera ilay olona ary tsaboana sy omena fanafody. Mety hetsika krizy ilay olona satria mitaky le zava-mahadomelona ny vatany. Maharitra 10 hatramin'ny 10 andro izany. Eo ihany koa ny fitsaboana psikoterapia izay maharitra hatramin'ny 20 andro. Manodidina ny 9 hetsy ariary kosa ny saran'ny fitsaboana.